ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fagnaraba tsika ravako malalatra ity talata fa efatry ny volana May ity. Manonona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika mianakavy ravako mpanarahana ny mofinaina. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 210, asan'ny apôstôly toko 210 no voalahatra ho mofinainantsika 10 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 210 10 ka hatramin'ny 7. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa anjentilisako hoe efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny tafakatra tany Jerosalema Petera dia nilahady taminy ny mino izay isan'ny voaforaka nanao hoe efa niatrano tany amin'ny olona tsy voafory ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny androany ka nanao hoe tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka ary azo tsindrimandry aho. Dia nahita fahitana ka indreo misy zavatra nidina avy tany an-danitra atao lamba lehibe nampidinina tamin'izao ny efatra dia nankeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby etỳ an-tany izay manatongotra efatra sy ny biby tia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voro-manidina koa. Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe mitsangana, ry Petera, vonoy ka hano. Fa hoy izao, sanatry Tompoko, fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fandromy hoe izay efa nidiovin'Andriamanitra azo ataonao ho faty. Ary ny telo no nanaovan'izany dia nosarihana niakatra tany an-danitra izany rehetra indray. Niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'ny izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny tranon'ny toeranay izay iraka avy tany Kasairia keo amiko. Dia nasainy fa na hiaraka tamin'ireo ka tsy izatavan'olona dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireo rahalahy 9 ireto ka niditra tao an-tranon'ireo lehilahy izahay. Ary nambarany taminay nahitany anjely nitsangana teo an-tranony ka nanao hoe manaraha ho an'ny Jopa ka ampanalao Simona izay atao koa hoe Petera. Izy ilaza teny aminao izay amonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao nyteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia natsiary ny tenin'ny Tompo aho izay nolazainy hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fonitsika voanino an'i Jesosy Kristy Tompo, dia iza mo hano ahasakana an'Andriamanitra. Ary rehefa nandray izany izy ireo dia nangina sady nankalaza n'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azahoany fiainana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tapany faharoa na fahatelo ny andiny fa 17 entina mampaherantsika ry havana. Iza moa aho no ahasakana an'Andriamanitra. Iza moa aho no ahasakana an'Andriamanitra. Teny nataon'ny Petera nanoloana ny ady hevitra izy io, araka namakitsika azy teo, nady hevitra ny amin'ny nandraisana ny jentilisa ho isan'ny mpino. Nanome tsiny an'i Petera ny mpino. Ary ianao mpino jiosy, nefa ianao miara misakafo mitakosona amin'ny jentilisa, mandoto ny tenanao ianao sady mandoto ny fivavahantsika. Dia nandeha ny ady hevitra nazavo Petera ny antony nahatonga azy nanao izany fihetsika izany. Ary ny feteniny dia manao hoe iza moa aho no ahasakana an'Andriamanitra. Fanontaniana izay tsy hoe nila valiny loatra, fa fanontaniana manao hoe tsy afa
ny heviny teny hoe tsy afaka manakana mihitsy ny planin'Andriamanitra. Iza moa no asakana ny planin'Andriamanitra? Iza moa no asakana an'Andriamanitra? Fa inona ry havako no matetika eo amin'ny fiainantsika ka heveritsika ho manakana an'Andriamanitra? Inona indraindray no misakana an'Andriamanitra maha olombelona atsika? Ka tiany Petera manao hoe tsy afaka manakana an'Andriamanitra na inona mihitsy aho. Voalohany dia izao eto zany dia ny planin'Andriamanitra dia tsy takatry ny sain'i Petera ary tsy takatry ny sain'ny Jiosy. Ny planin'Andriamanitra, ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tsy haitohaina. Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra manana ny heviny sy ny fomba fisainany dia tsy voasakanao zany. Tsy voasakanao zany fa mila manaiky zany planin'Andriamanitra izany. Ary mila manana fanetretena tahaka ny Petera. Petera izay zokony indrindra tamin'ny apôstôly dia no miteny eto manao hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra. Manana izay everiko hoe fomba nanabeazana ny Petera eto zany dia nanana izay teolojia ny Petera. Nanana izay fiheverany momba an'Andriamanitra. Nanana izay finoany momba an'Andriamanitra. Dia ny finoana Jiosy hoe Andriamanitra dia tonga hamonjy ny Jiosy hamataranaka Abrahama azy. Dia ny Jiosy tena nieritreritra mihitsy fa ho azy Jesosy fahatanterahany famonjena nanampanantenaina any Abrahama, nampanantenaina any Mosesy, nampanantenainareo mpaminany Jesosy. No zany dia noheveriny zareo Jiosy zany fa tena azy ny famonjena nataon'i Jesosy tao amin'ny azy fijaliana, azy samy irery. Ary dia eo Petera no miteny manao hoe na inona fahaizana mampahalalako dia izao tsy mahasakana ny planin'Andriamanitra mihitsy zany. Na inona faharanita-tsaina amin'ny teolojia, na inona fahatakarako ny momba an'Andriamanitra dia izao tsy voasakana zany Andriamanitra. Fa tsy izay ihany fa ny tontolo nabeazana koa Petera. Za mibeazana tamin'ny toe-tsaina Jiosy manao hoe rehefa tsy Jiosy dia malodo, rehefa tsy Jiosy dia very, rehefa tsy Jiosy dia tsy manana zara fitahiana amin'Andriamanitra. Dia hoy Petera manao hoe tsy manakana an'Andriamanitra mihitsy zany. Tsy afaka manakana an'Andriamanitra amin'ny fanabeazana nanabeazana. Zay nanabeazana. Za raha mba nieritreritra Petera hoe izay ny tokony ho izy hoe zay nanabeazana ny hoe veriko marina. Fa tsy afaka manakana na inona ny planin'Andriamanitra, fa ny planin'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fanabeazana sy ny fahazarana ny tezana. Dia eo koa ny hoe tsy ny fahatakaran'ny Petera n'Andriamanitra ihany, tsy ny teolojian'ny Petera zany, tsy ny fahendrenina ny fanabeazana ny ainany, fa izao koa aza ny heritsainy sy ny heritsandriny zay nieritreritra mihitsy manao hoe zanga moa voatery andeha anatona mandeha makany. Ahoana moa misy rindrina nampisaraka mihitsy ny Jiosy sy ny jentilisa. Dia Petera no nandeha nasainy mpitsihany fanamasina andeha anatona. Dia hoy Petera manao hoe na eo arange ny fahalaina ko na eo aza ny zavatra maro samihafa dia izao tsy voasakana mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fomba fisainany. Rehefa malala misy fotoana zay tena isehony tony tenin'Andriamanitra itony marina mandrakariva amin'ny fiainantsika. Hoy Petera manao hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra. Asa rehefa nahatsiaro an'izany ianao tao amin'ny fiainanao manokana, na dia amin'izao rivotra hiainantsika izao ihany aza, dia mampametra-panontaniana hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra. Tsisy olombelona mahasakana ny planin'Andriamanitra. Tsisy olona mahasakana ny lalan'Andriamanitra. Tsisy olona mahasakana ny fantatr'Andriamanitra fa mety. Mety eo ny ampopondra indray tahaka ny ampopony Jiosy manao hoe nahoana moa no mena famonjena ireo olona ireo.
mety io ny ampotsika ndradray manao hoe antsy tsy mety zany Andriamanitra fa ity ihany tena mety zao ihany ny everiko mety zao ny zavatra nytezana zao ny zavatra nampianarina tsy mety zany Andriamanitra fa izao Andriamanitra manana ny viheviny manana ny planina Andriamanitra iza moa ianao ry avaka no anakana fa afaka anakana an'Andriamanitra ary io nefa nytenenin'ny Paoly manao hoe tsika nge noarina amin'ny tanimanga na i Paoly na i Jeremia dia samy nampitahantsika amin'ny tanimanga itsika nge olona volavolainy itsika nge tefeny Andriamanitra nge ny mandahatra atsika sy mahafantatra ny mety sy ny tsy mety amintsika vongana iray ihany Paoly no tahaka ny tanimanga dia misy amin'izy ireny ataony tavim-boninkazo misy ataony vazy misy ataony vilia misy ataony sy ny sisa rehetra nefa vongana iray ihany iza moano asakana ny planin'Andriamanitra misy ataon'Andriamanitra misy antsoin'Andriamanitra ho mpitandrina misy antsoin'Andriamanitra ho mpiandry misy antsoin'Andriamanitra ho mpitondra fanjakana misy antsoin'Andriamanitra ho mpanao politika misy antsoin'Andriamanitra ho mpanabe misy antsoin'Andriamanitra ho mpitandra tanora misy antsoin'Andriamanitra ho mpitsabo misy antsoin'Andriamanitra ho mpampahery ny olona misy antsoin'Andriamanitra ho mpanao asatanana misy antsoin'Andriamanitra ho mpivarotra iza moa no asakana an'Andriamanitra misy ny olona izay ao anatin'ny fahoriana misy ny sitran'Andriamanitra sitrana soamatsara misy ny sitrana fa nataon'Andriamanitra fomba ny entsona azy lay aretina iza moano asakana an'Andriamanitra inona moa ny fanafody no asakana ny planin'Andriamanitra inona moa ny hopitaly no afaka ny planin'Andriamanitra misy ny kelezana maro samihafa natao zay mety ho fitsaboana fa zay ny sitrapon'Andriamanitra misy ndray dia tena tsy nanao ninona mihitsy fa dia fa tsy afaka nitsabo tsy afaka nanao na inona fa dia sitrana iza moano asakana ny planin'Andriamanitra afaka malala ity dia tsotra masina ity zany dia midika fa tsy haitoaina ny planin'Andriamanitra tsisy olombelona mahatakatra ny sain'Andriamanitra hoy Paoly amin'ny Romanina manao hoe ny fanahan'Andriamanitra ihany ingeny mahafantatra ny ao an-tsain'Andriamanitra ary raha toa ka mahatakatra ny planin'Andriamanitra isika dia satria Andriamanitra nampahafantatra zany amin'ny saintsika amin'ny fontsika ary rehefa takatritsika ny planin'Andriamanitra zay mahatonga atsika miorina amin'ny finoana amin'ny alalan'ny finoana sy ny asan'ny fanahymasina ao anatintsika no ahatakaratsika ny planin'Andriamanitra io ny planin'Andriamanitra io zay miafina amin'ny tsy mino miafina tenenin'ny Paoly amin'izay overy aza fa miariary sy takatry ny mino kosa ny planin'Andriamanitra dia manaiky izy manao hoe iza moano atakatra iza moano ahafantatra iza moano ahasakana ny planinao Andriamanitra ary mahatonga ny mpino mionina ry havako rehefa anatin'ny fahoriana tsy noho ny fahatakarany sitrapon'Andriamanitra amin'ny hery maha-olombelona fa noho ny fitariany fanahymasina sy ny fahazavantsaina omeny fanahymasina ary ny finoana dia afaka miteny izy manao hoe zay zany tompo zay zany iza moano afaka anakana anao Andriamanitra amin'izay fantatrao fa mety fa eto ravako malala misy zavatra zay mamperitreritra ny Petera inona lay planin'Andriamanitra na lay fiasan'Andriamanitra nampiaika ny Petera ka nahatonga azy resy lahatra io planin'Andriamanitra io dia na dia tsy azonao ary amin'ny voalohany dia ataon'Andriamanitra azonao amin'ny asan'ny fanahymasina ho hitantsika io intelo ho Petera io tantaran'ny Lukas hoe intelo Petera no nyteny manao hoe zavatra efa nodiovon'Andriamanitra io haninao io naveriny intelo no fampidinana lay fihetsika milaza fa madio ro Biblia io intelo zay tahaka ny nandavan'ny Petera intelo tahaka ny nanekeny Petera ny Jesosy ho tiany ny tompo ihany no mandresy lahatra atsika ry havako malala amin'ny alalan'ny anekentsika ny sitrapon'Andriamanitra mba hatonga atsika afaka miteny manao hoe iza moa zany no afaka anakana raha mantsy ry havako malala misy zavatra zay tena ekentsika ho mafy mihitsy ny hoe izao ve ho sitrapon'Andriamanitra tena sitrapon'Andriamanitra marina tokoa ve izao ady am-panahy tahak'izay nitranga teto ahoana moa no aneken'ireo jiosy kristianina ny jentilisa
izay atao jentrisy dia ireo tsy jiosy zany ny koritiana, ny galatiana, ny efesiana sy ny sisa rehetra. Ireo zay mpanompo sampla zany azo lazana azy tsy nahafantatra an'Andriamanitra akory fa nanompoko sampisakarazany nefa tonga de handray ara-monina am'ireo izy, ara-mivavaka am'ireo izy, tsy nanaiky an'izay mihitsy ny jiosy, noary no maloto reo. Dia hotsika hoe misy zavatra indraindray eo amin'ny fiainantsika lehibe tahak'izany lay zavatra takina ho ekena. De inona nataon'Andriamanitra? Andriamanitra ihany no mampanaiky an'izany. Ary rehefa mampanaiky an'izany Andriamanitra dia zao resy lahatra ny rehetra. Zay no mahagaga rehavako malala. Rehefa tongo Petera dia nilahady tamin'ny Petera tao ny olona rehetra. Hoe hainao koa ianao mandoto tena sy manjary mandoto anay koa anao fa ianao miaraka mijetrisa mandeha any ianao makany fa tsy mandeha amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ianao. Dia nandresy lahatra Petera. Nijora volombelona Petera. Nitantarany zavatra hitany Petera. Dia resy lahatra ireo olona ireo. Ireo olona ireo resy lahatra. Tsy noho ny tenin'ny Petera ihany fa noho ny asany fanahy masina tamin'ny Petera zay nampandresy lahatra ireo olona ireo. Zany rehavako malala, ny sitrapon'Andriamanitra dia manjary maharesy lahatra ny rehetra. Amin'ny voalohany mety mampisalasala ihany io sitrapon'Andriamanitra io, planin'Andriamanitra io. Fa arakaraky ny fandrosony fotoana eny, arakaraky ny fijoroana vavolombelon'ny tsirairay eny, indrindra ny fiasan'ny fanahy masina dia resy lahatra ny rehetra manao hoe iza koa moa isika nafaka hanohitra, nafaka handà hitsipaka ny planin'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa malala reto ary misy zavatra roa na telo amarika ahafantaranao ny hoe mampandresy lahatra, maharesy lahatra ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany dia izao, ny sitrapon'Andriamanitra dia mahasoa ny be sy ny maro. Ny sitrapon'Andriamanitra dia misokatra, mahasoa ny maro. Eo dia tsy hoe rehefa tena nijerena tamin'ny soratra masina, nijereny Petera tamin'ny soratra masina, dia mety rehetretiny ohatra n'ilay biby maloto zany reto olona reto zanatria. Fa rehefa no azavainy tamin'ny tenin'Andriamanitra dia nazava ary takatra reto judéo-chrétienne reto, reto vavahana jiosy niova kristianina reto, fa namantarany hoe sitrapon'Andriamanitra io dia izao nitodika ho amin'ny fisokafana amin'ny hafa. Ary izay fisokafana izay dia izao nodikany fitiavana namana. Ny ahafantaranao fa planin'Andriamanitra ilay izy dia izao, izy tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay eo. Izy tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary izy maharesy lahatra rehefa azavaina amin'ny tenin'Andriamanitra ary izy mitondra ho amin'ny fitiavana namana sy fisokafana amin'ny hafa. Iza moa no atohitra an'Andriamanitra? Jobako ny teniny rehavako malala. Salamo ny teniny io. Ary isika rehetra kristianina dia miara-miteny manao hoe tompo. Iza moa izay no afaka hanohitra anao? Inona zany ny dikany rehavako malala? Ho fampaherezana anao amin'izao vanim-potoana izao. Zavatra telo ihany. Iza moa no atohitra an'Andriamanitra ka izao mino fa fantatr'Andriamanitra ny mahasoa anao? Iza moa no atohitra an'Andriamanitra ka izao mino fa mahasoa ny fitondra an'Andriamanitra? Iza moa no atohitra an'Andriamanitra ka dia izao manaika irahan'Andriamanitra? Nanaiky Petera. Tsy vitany hoe nino ihany Andriamanitra, nino ihany Petera, fa tsy afaky ny hanohitra an'Andriamanitra izy fa izao nino izy fa tsara ny fitondra an'Andriamanitra. Iza moa no atohatra anao Andriamanitra ka dia mino fa tsara ny fitondra anao? Fa izao iza koa moa no atohatra anao, anohatra anao Andriamanitra ka dia manaiky ho iraha ianao. Rehefa zavatra fantatrao fa tsara ny planin'Andriamanitra dia arahanao. Tsy hoe ekenao fa arahanao, ekenao ampitiavana. Mety mafy le izy indraindray, mety tsy zaka le izy indraindray,
fa izao eny ampandehanana eny de azavain'ny tompo aminao ny fandaharany sy ny fitantanany ianao fa ny fahatelo iza moa no ahatohitra anao Andriamanitra ka izao hizara ny fahasoavanao jereo tsara fa lay fahasoavana ny raisin'ny Petera io Jesosy Kristy tompo lay famelan-keloka lay fanadiovana ny Petera manao hoe tsy manaiky raha ianao fotsiny fa manaiky ho fantsona mitondra ny fahasoavanao amin'ny mpiara-belona de ny filazan'izy rehetra manao hoe amin'ny 9:20 raha nandray izany izy ireo de nangina sady nankalaza-Andriamanitra ka manao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentrisako ny fibebahana azahoan'ny fiainany tsy afaka manakana ny fahasoavan'Andriamanitra ianao de ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ho anao rery fa ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny olona rehetra ihany ko tsy miangatra Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra de meteza ho fantsona mitondra fitiavana sy fahasoavana ho an'ny manodidina anao mampaherenao ary iza moa ianao nakana ny asan'Andriamanitra iza moa ianao iza moa zaho Petera iza moa no asakana an'Andriamanitra rehefa miasa izy hoy ny boky Isaia ampaminany tsisy mahasakana avy eo izy hiasa amin'ny fiainanao fa ny asan'Andriamanitra asa mitondra fedanana ny asan'Andriamanitra asa mitondra fifaliana ny asan'Andriamanitra mahasoa ny asan'Andriamanitra tsy fandravana ny asan'Andriamanitra tsy famitehana anao ny asan'Andriamanitra tsy fampahoriana fa ny asan'Andriamanitra mitondra fedanana de avy eo Andriamanitra hiasa mety tsy takatry ny saina zany fa izao takatry ny saina kosa ny fitiavany iza moa no asakana an'Andriamanitra lay Jesosy Kristy tompo zay irak'Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ny fanahy masina zay Andriamanitra ny hitoetra ao am-ponao ahatakaranao fa ny fitondra an'Andriamanitra ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao de fedanana sy fifaliana ivavakisika tompo misaotra anao zay fa miasa ianao ary rehefa miasa ianao tsisy mahasakana tsy mahasakana anao na ny herinay na ny herin'olombelona na ny fahaizan'olombelona na ny asparan'olombelona na ny fahalainan'olombelona na ny fahakahalan'olombelona tsy misy mahasakana anao na inona na iza tsisy mahasakana anao rehefa miasa ianao tsisy mahasakana rehefa hitay ianao mitayatra amin'ny farany tsy voasakan'olombelona ny fitahinao tsy voasakan'olombelona ny fahasoavanao tsy voasakan'olombelona tsy voasakana inona na inona ny herinao Andriamanitra tompo meo anay ary ny fo matoky fa rehefa miasa ianao mahasoa anay tsy mahasakana na inona amin'izay fantatra efa mahasoa ny tenanay zahay tsy mahasakana inona amin'ny fantatra fa mahasoa ny hafa koa zahay ko ankehitriny tompo mitonanay ianao atoky mitonanay ianao ino mitonanay ianao iraka ao mitonanay ianao anaiky fa tompo ny hery sy ny fahefana ianao ary mitondra zao rehetra zao de mivavak'izay tompo omeo fo mino omeo fo matoky omeo fo marina omeo fo madio amin'ny fanarahana anao tsy melo lalana anao tsy ho vato misakana ny asanao aza sanatria fa fiasanao pelatananao satria tsy mahasakana anao Andriamanitra rahay fa natao hanatanteraka so fiasana hanatanteraka ny asanao sano ireo marary ampahirezy ireo riraka ampio ireo maranady am-panahy ary miosaina endry ireo zay rehetra mitondra sy manapa-kevitra ao amin'ny fiainanay fiainan'ny fiarahamonina misaotra Jesosy amen